Iverenantsika kosa ny tontolon'ny fampianarana tsy afa-misaraka amin'ny fampianarana intsony amin'izao fotoana izao ny sehatry ny teknôlôjia miara-miasa akaiky amin'ny sekoly ambony CNT Mady noho izany orinasa mpifandraisan-davitra Telma dia azo tombony ao anatin'ity fiaraha-miasa ity zany ireo mpianatra amin'ny alalan'ny internet. Anisan'ny fampiroboroboana manaraka ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia ny fialana amin'ny fampiasana vola mivantana. Miroso amin'izany ny sekoly ambony CNT Mady amin'ny alalan'ny Telma. Mifandraika amin'izay koa ny fampiasana ny internet ao an'ireo mpianatra. Tolotra hafakely no anehoana ny fiaraha-miasa ao amin'ny Telma sy ny CNT Mady. Hozaraina puce Telma avokoa ireo mpianatra manomboka amin'ny herinandro avy izao. Raha toa ka mividy internet 1 giga ny mpianatra dia azo tombotsoa avy roa hely maimaimpoana. Izany dia entina hanamorana ny lalam-piofanana izay izoana mpianatra tsirairay amin'ny alalan'ny fampidirana ny teknôlôjia vaovao ao anatin'ny fampianarana. Le groupe Telma va participer à différents niveaux. Le premier, c'est tout ce qui est paiement des frais de scolarité, d'accès aux cours, puisque avec la solution M-Pool, les étudiants pourront payer sans se déplacer de manière sécurisée et simple. Ensuite, l'accès à Internet est le plus important. Pouvoir accéder aux cours pédagogiques numériques sera gratuit, totalement gratuit, puisque les étudiants, souscrivant à n'importe quelle offre de Telma, l'offre 500 mégas ou 1 giga par mois, bénéficieront automatiquement de l'équivalent. Totosa androany ny fifanarahanam-piara-miasa teo amin'ny CNT Mady sy ny Telma izay mizara telo ny rafitra voakasiky ny fifanarahana. Voalohany indrindra dia ilay CNT Mady zany amin'ny atao hoe serveur. Io serveur io dia ilainy ny CNT Mady zany ahafahana mametraka ny atao hoe environnement numérique de travail. Tsy maintsy mila an'io zany izay vao afaka mametraka ny environnement numérique de travail io na ilay atao hoe ENT. Zavatra anankiray faharoa ao anatin'ilay fanarahana dia ny fampitaovana ny mpianatra ny CNT Mady tablety na atao hoe phablety. Izy io zany dia amidiny Telma amin'ny mpianatra ny CNT Mady amin'ny vidiny tena mirary sady amin'ny tsikelikely. Zay zavatra anankiray faharoa. Dia zavatra anankiray farany dia ny fametrahana ny vola zany, ny paiement ny frais de scolarité an'ny ankizy, ny fividianana boky, ny fanaovana inscription, fandaovana ireo droit isan-karazany izany dia atao amin'ny vola. Manomboka amin'ny herinandro avy izao dia hidina an-tsehatra ny orinasa Telma hampiatra avy hatramin'ny voafaritra tao anaty fifanarahana. Hitondra fiovana amin'ny rafitry ny fampianarana ao amin'ny CNT Mady ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao izay arahany amin'ny Telma Madagasikara. Azo aloha avokoa ny sara ny fianarana sy ny fisoratana anarana amin'ny alalan'ny Telma izay.